Manohana ny fanapa-kevitry ny ministera amin'ny fitsarana ny anafoanana ny fifananana idirany eo anivon'ny sekoly mpanofana ampitsara sy pragidrara UNMG Maître Willy Razafinjatovo nambarany fa manandanja ny asan'ny mpitsara ary ilaina ny fijoroana amin'ny ady amin'ny kolikoly ahafana mamerina ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Za zany raha ohatra araka ny teny ministra teo iny zany hoe foanana ny faninana hiditra mpitsara sy ho pragidrara dia oza hoe félicitations madame le ministre satria zavatra tahaka an'izany no andrasanay vahoaka hoe tsy resaka fa tonga dia fanapahan-kevitra zavatra tao tonga dia azo ampiarina fa tsy fampanantenana indrindrindrindra fa hoe resaka hoe fitsarana zany ny fitsarana dia ivoahany fahamarinana sy zavatra hoe ankinany vahoaka ny rano sy nitsiny amin'ny fiainany sy ny hoaviny olona reo ka raha ohatra ka any dia fa sarotiny tsika amin'izany hoe ahitana hoe fahamarinana amin'ny fiainany vahoaka zany ively koa izay ny tadavandrindra ary mety fiazakazana ihany koa zay fomba fanao zay ialana amin'ny fitsaram-bahoaka satria amoaka olona valina zany amin'ny manaraka sa olona sambatra manana fahamarinana amin'ny anatin'ny rary sy nitsy no anatin'ny lalàna ka noho izany izay no fitavana sy irina hatramin'izay ka tonga amin'ny zavatra indrintsika zao amin'izao fotoana zao arabasoa arabatsara. Nitondrany Maître Willy Razafinjatovo fanakianana kosa ny fomba fiasan'ny gouvernement tany Mafaly Olivier solonandrasana mikasika ny fanomanana ny fifidianana. Ny zavatra andrasana zany amin'izay fifidianana zay avy any amin'ny gouvernement dia hoe ity ny daty ity ny lalàna mifehy an'io fifidianana io izay no averina hoe asa tena asa satria mba fantatry ny be sy ny maro zany na ilatsaka izy na ifidy izy na ametraka olo izy na anoana olona hoe zao zany lalàna mifehy an'io zavatra io fa ny zavatra tsy mety dia miteny fotsiny ianao fa hoe zao nefa enao manao zay tianao atao zao ohatra latsika farany teo tany Fort Dauphin milahatra manao inona ny HVM mandeha ho azy tsisy problema nefa lalana tapaka anaovanareo azy ny olona anaty trano ary ny sasany sakanareo ny timma zany ohatra zao za tsy timma mihitsy fa fantatra fotsiny hoe ny marina dia marina ihany ka noho izany tsy mety raha ohatra ataonao hoe misy hoe sarakalafa le zavatra. Araka izany tsy deverin'ny Maître Willy Razafinjatovo fa ilaina ny fanafainganana ny famoahana ny daty mpifidianana ahafahan'ny rehetra miomana amin'ny fiatrehan'izany.